Teny amin'ny ministerany raharaham-bahiny teny Anosy no nankalazaina androany andron'ny firenena mikambana izay tao ambany voninahitry ny ministra Lalarso Razafitrimo sy Ramatoa Fatima Samora solotena maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara. Teny amin'ny ministerany raharaham-bahiny teny Anosy no nifampitona amin'ny fianakaviam-ben'ny diplomasia androany maraina niara-nankalaza ny andro firenena mikambana. Tonga nanatrika izany lanonan'izany avokoa ireo maso-ivoho miasa sy mony eto Madagasikara sy ireo tompona andraiki-panjakana malagasy. Nanamafy ny fiara-miasan'ny firenena mikambana sy Madagasikara Ramatoa Fatima Samora solotena maharitra ny firenena mikambana tamin'ity androandroany ity ary nanararotra ny sotra ireo firenena mikambana ao amin'ny ONU izy amin'ny fiantohana trano ny fandriam-pahalemana sy ny fanajana ny zon'olombelona indrindra teto Madagasikara. Feo amin'izay firindraniny asa eo anivou firenena mikambana izay kosa dia nitondra nevy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ary lasa fa tokony asiana fehivelana ny firafitry ny filakevitra maharitra ity vondrona ity. Firenena mikambana zany dia manambolana hoe tokony atao les représentations équitables au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies mba hifanaraka amin'izay amin'ny toetrandro na mandavatao ny représentation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies dia mbola l'État amin'ny 1945 jamais misy membre permanent anaty efa amin'ny fotoana efa bebe ny rapport de force zany amin'ny fotoana efa miova toetrandro efa miova Afrika ao zareo ohatra hoe Japon, Allemagne, Inde reny firenena zay efa hoe manana maizy azy tsy voafetra koa zany fa tany rehetra journaliste koa efa zay ohatra zany dia ohatra hoe ampina koa angambany zany ny fitsinjovana Marina fa nanosiny ny drafim-pampandrosoana sy fiara-miasa miaraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny firenena mikambana ary voafaritra fa mety 3,9 tapitrisa $, izay mandritra ny 5 taona ho avy saingy mbola tadiavina kosa ny $200 amin'izany.